Ampifaliana lehibe indray no iarabanantsika rehetra any tokantrano any amin'ity fotoana mahafinaritra zay ahafahantsika indray miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra ity ny fiadanan'ny tompony fahasoavana sy ny fitahin'Andriamanitra ho amintsika rehetra. Miarabanao pasteur manao ny fiadanan'ny tompony. Miarabanao pasteur Andrianiaina Alvarez. Iliary pasteur, ofitingo vetivety aloha pasteur ny zavatra niarahantsika teto tamin'ny farany teo. Avy eo dia hivavaka noho ny tena koa hiditra amin'ny fampianarana vaovao indray tsika. Raha ny resaka famorana aloha pasteur no niresahana teo dia Andriamanitra nanao fanekena tamin'ny Abrahama. Ary rehefa nanao fanekena tamin'Andriamanitra sy Abrahama, rehefa nanao fanekena zany Andriamanitra sy Abrahama, dia nisy article maromaro no tenenin'Andriamanitra tao hoe hitanao tokoa tonga ara ny firenena maro ianao, anisy soa zay manisy soa anao, tonga anao firenena lehibe aho, ary amin'ny alalanao ny tahina firenena rehetra ambonin'ny tany, amin'ny alalanao ny voan'ny mpamonjy. Dia rehefa nanao fanekena Andriamanitra sy Abrahama dia ka nisy karazana hoe soniny nampifamatotra zay fifanekena zay, dia tsy nakory zany fa ny famorana. Rehefa niditra tamin'ny famorana zany Abrahama dia teo no nanomboka le fifanekena tamin'Andriamanitra sy Abrahama. Ary Andriamanitra moa dia nitsodrano ny Abrahama sy ny taranany mandrakizay ao anatin'le article daholo zany. Dia le famorana rehefa tonga taty amin'ny androny Mosesy, satria nitoetra amin'ny taranaka faramadimo le fanekena zany. Le fanekena rehefa tonga tamin'ny andro Mosesy dia napetraka foana le fanekena hoe tsy maintsy misy le famorana. Ka tonga teo amin'ny Pasika tamin'ny fotoana zay nivoahan'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypte. Ny Pasika moa tamin'izany fotoana zany dia hoe fotoana manokana zay notendren'Andriamanitra hanafahana zanak'Israely eo amin'ny trano fanadevozany. Dia mbola nampatsahivon'ny tompo tao indray le fifanekena hoe tsisy mahazo mitandrina ny Pasika raha tsy olona efa vita famorana, olona vita fanekena tamin'Andriamanitra. Le fanekena taloha zany dia nampifamatotra an'Andriamanitra sy ny zanak'Israely hatramin'izay. Fa rehefa tonga kosa le tamin'ny andron' Jesosy Kristy tompo, le fifanekena dia tsy nifohanana akory, fa nisy adihevitra be teo amin'ny mpianatra tamin'izany fotoana zany. Rehefa nanomboka ny ely ny filazantsara maneran-tany dia nisy adihevitra be teo amin'ny reo kristianina maro samihafa. Dia tonga ny fifandirana hoe satria nisy ny teny hoe raha tsy forana arabaky teny tahaka tamin'ny andro Mosesy ianareo dia tsy mahazo ny famonjena. Dia rehefa niadihevitra teo rehefa nandika ny vory ny apôstôly sy ny olona niaraka tamin'ny fanahy masina dia nanapa-kevitra hoe eny ary le famorana zay nataon'ny Mosesy rehefa nandinika ny fanahy masina dia enta mavesatra ho an'ny kristianina tamin'izany fotoana zany. Dia nanambara soratra masina tamin'izay fotoana zay fa hoe reto zavatra reto ihany tsy maintsy hotandremana, dia misy zavatra maromaro moa zany tsy maintsy hotandremana atao. Fa le fifanekena zany novaina le izy. Raha famorana hita maso le tamin'ny fotoana androny amin'ny Kolosana toko faharoa andimy faraika ambin'ny folo, dia lasa famoran'i Kristy, famorana tsy hita maso le fifanekena amin'izao fotoana zao. Le article atao amin'le fifanekena tsy niova, fa le fomba fisehoan'le fifanekena no novain'ny tompo famorana ihany le izy, fa famorana tsy hita maso. Dia tsy nakory zany fa ny batisa izany. Ny olona zany rehefa niditra atao amin'ny fanekena vaovao, niditra ho mpianatra ny Kristy, dia tsy voatery ho forana arabaky teny tahaka ny tamin'ny lalàn'i Mosesy tsony, tahaka ny tamin'ny andron'ny Abrahama, fa natao batisa, miditra amin'ny batisa. Ary araka ny tenin'Andriamanitra teo moa zany dia hoe niza tsy manaiky ho forana, niza tsy manaiky izay fanekena zay dia tsy mahazo mitandrina amin'ny Pasika. Ka le Pasika tamin'izay fotoana zay koa tamin'ny andron'ny Mosesy rehefa tonga taty amin'ny testamenta vaovao, aty amin'ny fanekena vaovao, dia niova endrika ihany koa zay Pasika zay. Le Pasika notazomina foana, le datan'le Pasika notazomina foana, fa le fomba fisehoan'le Pasika pasteur lasa fifanekena vaovao niseho amin'ny endrika vaovao indray le izy. Dia tsy nakory zany fa hoe voavony Kristy Pasika ho antsika. Dia nampianarina teto tamin'izay fotoana zay fa hoe ny fandraisana fanasan'ny tompo no lasa Pasika amin'izao fotoana zao, satria ny rako ny tena fihinana ozy ny tompo ary nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro izao natao ho fahatserovana fisaka manao izao nareo dia manambara ny nafatesako mandra-piveriko indray. Ozy izy eo amin'ny andininy faharoapolo ny toko liko toko faharoa amby roapolo manao hoe ary arak'izany koa ny kapoaka rehefa vita ny sakafo dia ozy izy manao hoe ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako
zay ahidina ho anareo zany hoe le fanekena araka ny teninao tsy foana fa ozy izy hoe fanekena vaovao fanekena vaovao le izy zay le izy paster raha fitinda fofoy a nylesona atsika teo aloha teo ka hiditra amin'ny lesona vaovao tsika androany paster hianatra zava-baovao a ka anefa araka ny teniko teo tamin'ny programme teo aloha de vavaka tsika metraka an'izao fotoana zao ampilatanany tompo raha io misotranao zay satria mbola nomenao ndray fitahina manokana fitahim-pana araka ny teninao moa milaza manao hoe aoka ane ho ambinina sosalama amin'ny zavatra rehetra ianao tahaka ny anambinana ny fananao de ho ambinina amin'ny zavatra rehetra ihany ko rehefa tahina ny ara-pananay tompo rehefa ambinina ny ara-pananay rehefa mandray avy aminao ny ara-pananay dia mandray avy aminao koa ny mombanay rehetrarehetra na ny nofonay na ny tenanay na ny asanay na ny tokantranonay na ny fivelomanay na ny fahasalamanay dia tahaka ny nandraisan'ny fananay avy taminao no andraisanay ihany ko avy aminao ny zavatra rehetra ka dia ho tahina ny tompo zao fotoana zao ampitombo ny ara-pananay ampatanjaka ny ara-pananay hitondra fifoazam-pana ampamatotra nay ara-pana ary andraisanay fitahina sy ireo teny fikasana maro be araka ny teninao milaza manao hoe ny fandiniana soratra masina dia hitoerany herin'andriamanitra ka dia tahi manokana zao fotoana zao amin'ny anarany jesosy amen zay paster fa le famitinana ny teo aloha ka hiditra amin'ny resaka pasika atsika ny pasika moa zany a aty amin'ny testameta vaovao dia jerentsika rehefa avy eo fa maky tenin'andriamanitra anakiray aloha atao amin'ny genesis toko fafito amby folo a andininy fa efatra amborapolo sy ny fady amborapolo ary ny fahina amborapolo genesis toko fafito amby folo ary efa 7 taona i abrahama raha noforana izy ary efa 3 taona ismaela zanany raha noforana izy antro izay indrindra no namoranany abrahama sy ismaela zanany ary ny lehilahy rehetra tao an-tranony dia niobokely mba amin'izay novidimbola mba amin'ny hafa-firenena dia samy niara noforana taminy avokoa paster atovy tsika moa zany mariana foana pasteur Alvarez fa ao anatin'ny fianarana ny bokin'ny genesis araka nefa patsahivonety foana dia mianatra ny école biblique atsika zay ianarany mpijery rehetrarehetra na mpanompon'andriamanitra mpitondra fiangonana ianao na izao mihitsy ianao vao iainga hianatra baiboly ka mety mietrehtra ny tenanao hoe za tena mpanota be iringiriny mihitsy a na mpivavaka somary marisarisa mireradreraka vavy zany a dia mahatsaro anao ny mianatra amin'ny baiboly ray manontolo ka nanomboka hatrany amin'ny genesis toko voalohany ity fandarany ity dia eo amin'ny toko fahafito amby folo zao tsika pasteur Alvarez ity fandarany ity ihany ko moa zany de mandeha ao amin'ny amitié FM 93.8 isan'andro san'andro amin'ny 7 sy amin'ny eninora latsaka fahefany maraina isan'andro a de ho anao zay mety hoe tsy naraka hatramin'ny voalohany a de azonao atao menana zany onjam-peo zany isan'andro san'andro dia misy foana zay fandarana izay iverenana lay resaka teo pasteur lay famorana zay notenenin'andriamanitra tamin'ny abrahama hoe tsy maintsy forana de misy heviny lehibe zay anisany manamarika anakiray ny tantaran'ny abrahama satria tao arinan'io i abrahama de mbola anao mafisin'andriamanitra mihitsy navahany tamin'ny firenena rehetra ary noteneniny manao hoe hebreo hebreo zany hoe olona mifora no antsona hoe hebreo zavatra anakiray voalohany zay fa zavatra anakiray faharoa dia araka nytenao teo dia nampifamatotra an'andriamanitra sy abrahama izay resaka famorana zay manavaka any abrahama izay famorana zay taty amin'ny androny mosesy araka ny fanambaran'ny pasteur Alvarez teo a dia napetraka olalana mihitsy le izy napetraka olalana zany hoe rehefa mitandrina ny pasika ny zanak'Israely dia ambarany baiboly fa tsy maintsy forana ny lehilahy rehetra na ny andevolasy ny andevavo izy na ny vahiny zay tonga eo aminareo ka te hitandrina ny pasika de tsy maintsy forana zany hoe tsisy resaka démocratie zany hoe loranga zay mba hitandrina rakava ohatra mba te hinana zany pasika zany zay mba te hitsapatsapa tsisy resaka démocratie tsy misy resaka fifampirarahana zany eo
tsy misy resaka hoe nareo fianakaviana kaiky ka tsy maintsy mitarina amin'ny pasika tsy zay le izy fa tsy maintsy forana de arak'ilay kolosianina toko faharoa ny andininy faraky ambe folo ny tenenao teo de lay famorana ty amin'ny andro ny testamenta vaovao de lay famorany kristy de efa anao zavantsika teto ny atao famorany kristy a ny voalohany de ny fekekeliko ny fibebahana ny fiovoam-po fandraisana an' jesosy ary amarinina amin'ny alalan'ny batisa ny fibebahana sy ny finoana an' jesosy kristy zay le atao hoe niovafo a na nandray an' jesosy a zay efa morano fo zay de jereo tsara pasteur aty amin'ny andro ny testamenta vaovao de ny olona vita batisa no mahazo mihinana ny pasika na mahazo mandray ny fanasan'ny tompo mampianatra baiboly tsika eto de zay mihitsy ny ara-baiboly tsy mahazo mandray ny fanasan'ny tompo ny olona anakiray raha tsy vita batisa tao anaty ranobe zany hoe raha tsy tena niaiky ny fahotana niaiky ny faratsiny ka ny bebaka izy de tsy afaka mihinana ny mofo sy misotro ankapoka mazava ho azy zany raha ataoko amin'ny teny mahitsy dia ny zazakely tsy mbola mahay mibebaka ny zazakely tsy mbola mahay manantona an' jesosy kristy ny zazakely tsy mbola afaka miaiky ny fahotana ary ny zazakely na de teraka ompanota azy dia tsy mbola mahay manota ny zazakely pasteur Alvarez fa ianao zao ohatran'ny pasteur Alvarez zao na ny tenako dia rehefa natsiaro saina hoe ay ve za ty ka olona tsy mendrika mpanota de ny bebaka tam'izay fotoana zay ary tsy miterenizana izy na nitabatabazan'ny pasteur na nitabatabazan'ny fiangonana manao hoe ndao moranga atao batisa fa vitsy loatra le atao batisa aminay de mba miampy anareo de mbo maromaro tsy zay le izy na hoe atao batisa satria atao mariazy am'le fiangonana anakiray a de nivadika am'le fiangonana anakiray de atao raha tsy vita mariazy raha tsy vita batisa am'le toerana dia tsy afaka atao mariazy eo tsy zay le izy pasteur Alvarez fa tena hoe resaka voafora fo tena niova fo nandray an' jesosy tena n'olo tena de natao batisa tamin'ny anaran' jesosy ka rehefa vita batisa ny olona anakiray zay vao mahazo mandray ny fanasan'ny tompo de ozy izy ny tenin'andriamanitra ny amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fa vita ambitelopolo vala ambitelopolo sivy ambitelopolo rehefa nitoro teny ny amin'ny azy fijaliana sy ny amin'ny itsanganan' jesosy tamin'ny maty petera de gaga ny olona reo jiosy sy reo olona nanatrika teo manao hoe ahoana mariny zany toro teny petera zany de ozy izy manao hoe ino nataonay rahalahy de novalin'ny apôstôly petera manao hoe mibeba ary ao ka samy atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny eloko areo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanay masina zany hoe tsy maintsy mitsofoka ao anatin'izay batisa zay ny olona anakiray ao arinany fibebahana zay moa le tenin'andriamanitra novozitsika teto foana manao hoe fa izay mino sy atao batisa no vonjena fa zay tsy mety mino no elohana zay ny amin'iny pasteur fa hiditsika am'le hoe am'ty resaka tantaran'ny pasika ity ndao ny avakitsika kely pasteur Alvarez ny korintianina voalohany a toko fahadimy a dia atsika atao anatin'ny tokantrano moa zany mazava ho azy fa raha manana baiboly ianao de azonao atao tsara ny mandray ny noty ao anatin'izany rehetrarehetra zany korintianina voalohany toko fahadimy ny andiny fafito sy fahavalo ny korintianina voalohany toko fahadimy andiny fafito sy ny fahavalo a de vaky toy zao esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo araky izay tsy mamisy masirasira anareo fa voavony kristy pasika ao atsika koa de aoko isika anao andro firavoravona tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira lolo-po sy faharatsina fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadivam-po sy fahamarinana mbola amarinitsika eto foana ary tsindritsika fa zavatra ara-baiboly ty resantsika ity ny pasika tsy naterahany kristy na de zavatra tsara indrindra zany ny pasika tsy ny fiavinena amin'ny raha ho any lanitra na de miandrandran' zany azy tsika ary zay ny fanatenatsika zay manompo an'andriamanitra de miandrandra ny fiavinena amin'ny raha ho any lanitra ny pasika tsy ny fahagagana natao mitety ambonin'ny tany hoe ka nasainy tsarovana manao hoe nanasitrana ny nanasitrana masony Bartimeo izy na nanasitrana n'lay vehivavy mararo 12 taona izy na nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty izy ka tsy maintsy ho tsarovany reny tsy zay ny pasika fa ny pasika araka ny soratra masina de lay nahafatesany kristy fa voavony kristy pasika ho antsika de mety misy ametraka fanontaniana indray miteny manao hoe
mianareo zany jesosy maty mbola ao am-pasana no ankalazainao tsy jesosy maty eo am-pasana no ankalazaintsika fa lay kristy voavono araka ny voalazan'ny baiboly fa maninona moa pasteur Alvarez no resahan'ny baiboly fa voavono kristy parce que hoantsika de jereo tsara le sara seho an'le izy tao amin'ny andron'ny testamenta taloha dia zava-doza ho an'ny egyptianina sy ho an'ny farao lay rany zanak'ondro latsaka fa ny rany zanak'ondro latsaka kosa de famantarana ho an'ny zanak'Israely ka narovan'Andriamanitra tsy horingana ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany rehefa mipetraka teo amin'ny tolam-baravarana anankiroa sy ny totom-baravarany trano ilay raha zay famantarana ozy voalazan'ny baiboly de io sary io a maneho an'ilay Jesosy Kristy tompo aty amin'ny andro ny testamenta vaovao inona ny sary aseho an'le izy ny olona rehetrarehetra zay nandrainy Jesosy ka voadio an'ny rany Kristy de iny le voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa izay rehetra nandray azy de nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra raha zanaka ianao de mpandova an'Andriamanitra sady piray lova amin'ny Kristy izy reo piray lova amin'ny Kristy ireo olona mino fa maty ho azy Jesosy Kristy ka ny rany Kristy zay latsaka ozy izy baiboly koa raha tsy misy raha latsaka de tsy misy famelan-keloko lay rany Jesosy latsaka no nanadio ahy de afaka miteny no ato anatin'ny tokantrano ato zereo tsara fa itsika mpanota pasteur Alvarez fa rehefa nidiovina tamin'ny rany Jesosy ny olona anankiray tsy mpanota tsony ary zany zay moa ny ampianariko foana pasteur hoe rehefa vita batisa ny olona anankiray voaforafo de tsy mpanota tsony no anarany fa afaka miteny hoe zanak'Andriamanitra afaka miteny hoe zanak' dada afaka miteny hoe mpanompon'Andriamanitra fa tsy matetika mantsika manao vavaka fanetretena diso ho isan'andro de bebaka foana bebaka tompo fampanota Andriamanitra kankana slavenina Andriamanitra boriky tany Andriamanitra banga tany tompo ny an'ny sasany azy moa de tena vovoka slavenina mihitsy Andriamanitra isan'andro de ny an'le anabavy anankiray indray de rehefa mivavaka izy isan'andro mivavaka de zao ny teny kankana Andriamanitra kankana aiza mory pasteur nisy kankana tobany fiainana mandrak'izay fa tsy zay tsony tsika tsy kankana tsony tsy bainga tany tsony tsika rehefa novonjeny Jesosy fa tena zanak'Andriamanitra marina ka rehefa mino anao ny famonjena mino ny fanavotana ataon'ny tompo de tsy kankana sy bainga tany sy lavenina tsony ianao tsy bebaka isan'andro fibebahana tompoko indray mandeha ihany fa tsy isan'andro de rehefa naray an' Jesosy ianao de afa mihitsy ianao am'izay fotoana zay ohatraohatran'izay le hoe famoran'ny foa pasteur Alvarez de zany mahatonga amin'ny baiboly iverenantsika le izy teo Iesoa rozy masirasira ela mba hovokana vaovao ianareo arak'izay tsy misy masirasira anareo fa voavono Kristy paska ho antsika ka de aoko sika anao andro firavaravona tsy amin'ny masirasira ela na masirasira loloposy faratsina fa mofo tsy misy masirasira de ny fahadiovam-posy ny fahamarinana ozy izy manao hoe aoko isika anao andro firavaravona amin'ny andro paska zany de misy andro firavoravona lehibe efa nanzavanay sy ny pasteur Ertina teto tamin'ny omaly pasteur hoe ny fandraisana ny fanasan'ny tompo de fahatsiarovana ny nahafatesan'ny tompo ka namaraitsy ariva zany ho fandraisana fanasan'ny tompo foana de mahatsiaro ny nahafatesan'ny tompo zay le tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe zao ny ataovinareo fahatsiarovana fa ny paska kosa dia fahatsiarovana ny andro nahafatesan'ny tompo asana mazava zay pasteur fahatsiarovana ny andro nahafatesan'ny tompo ary ny andro nahafatesan'ny tompo zay tsy any am'le hoe maty zomasa maty larobe tsy zay mihitsy fa le andro nahafatesan'ny tompo de resaka anniversaire izy io anniversaire ohatrany anazy zao 27 juin zao niteraka raha ny firesaka mamanay de andro atalata io 27 juin io fa nisy fotoana efa nankalazan'izy io andro sabotsy le 27 juin nefa 27 foana le 27 foana am'ty zao ohatra ny mbola tsy nijery calendrier fa tsy fantatry hoe 27 juin andro alarobia zao am'ty ny 27 juin zany hoe miovaova isataona zany io pasteur de ohatran'izay mihitsy le paska le datin'le paska zany miovaova isataona am'le fankalazana le paska ka am'ty taona 2018 ty araky ny fanazavana netiny teto dia ny 18 mars ny voalombolana 18 mars ny voalombolana de manisy tsika eo amin'ny 18 mars de any amin'ny 31 mars zany ny paska am'ty 31 mars zany hoe io lay voalazany soratra masina manao hoe 4 ny volana abiba na ny volana nisana na ny volana voalohany ozy ny testamenta taloha no ankalazantsika ny paska 14 nisanina
de io 14 isanina io miovaova isa taona tsy fixe l izy a tsy fixe l izy mety mantany angamby anao fa maninany tsy atao alady ny pasika anareo tsika tsy miresaka an'le hoe diso na tsy diso tsy zay nyresakitsika eto fa manazava-le marina raha baiboly fotsiny de am'ty zany le 14 isanina de mitontona ny 31 mars andro sabotsy io pasteur andro sabotsy io fotoana io de rehefa tonga io andro sabotsy ny 31 mars io a de ozy izy ny baiboly eto manao hoe anao andro firavoravontsika tsy amy masirasira ela na lolo-po sy faratsina zany hoe ny olona mankalaza ny pasika de tsy misy mpivady miady eo nakely azy tsy misy mpivady mifampivandravandra ao na mpirahalasy mpianada ao amin'ny tompo tena hoe misavoritaka be tsy misy an'izay mihitsy fa ny pasika fihavanana ny pasika pasteur mampiavana ny lanitra sy ny tany de ny olombelona sy Andriamanitra ary mampiavana ny olombelona sy ny olombelona zay ny fotoanany pasika pasteur Alvarez satria tadidio tsara ane ao amin'ny mba misy tenin'Andriamanitra kely ovakitsika ne pasteur marka toko fa toko fa 5 marka toko fa 5 de eo amin'ny andininy fa 7 marka 15:39 7 zao nivaky ny teny ary ny kapiteny zay nijanona tandrifony raha nahita fa afaka toy izany ny ainy dia nanao hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io zay tereo tsara eo amin'ny andiny fa 5 de izy hoe tritra ny efitra lamba tao amin'ny tempoly ino moa zany raha azavaina amin'ny teny tsotra de hoe tsy misy efitrefitra tsony tamintsika sy Andriamanitra na tamin'ny olona samy olona zay ny hevitra lesy tsy misy tsony jiosy na jentilesy fa ozy izy ny Galatiana toko fatelo andiny fito amby roapolo manao hoe na iza nareo natao batiso amin'ny Kristy de mitafy an'i Kristy tsy misy tsony andevo na tsy andevo na grika na jiosy fa iray daholo tsika de ozy izy ato amin'ty andiny 7 ty nisy kapiteny teo izy moa kapiteny io le kapiteny romanina zao zany ny tantaran'io kapiteny io pasteur Alvarez io kapiteny io hono tsy atao anaty baiboly ty zany fa hono dia jamba ny maso ny ilany po maso zany izy io de rehefa po maso io lela kapiteny io a de izy no mitarika ny miaramila romanina isambotra an Jesosy sy ambono an Jesosy mihitsy de rehefa maty Jesosy avy nanolotra ny fanahany de nitsondromy ny miaramila romanina io tamin'ny lefina ny lany voany rehefa vita zay de ozy izy ny ohatrany hoe fatsitsitra le rany Jesosy Kristy de tonga tany anatin'ny masony de vo tonga tao amin'ny masony lay po maso iny le rany Jesosy de ny akohaka nandoalika io zazalahy io rangahy io ary ny teny manao hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io resaky atamin'ny pasika zany pasteur zany hoe ny pasika de fitaom-pamonjena lehibe na de mpanota be aza le olona na de mbola tsy vita batisa azy ianao ka te hanatrika ny pasika de tongava manatrika le fitaombavaky ny pasika fa hita ianao ary atsapy ianao fa zanak'Andriamanitra tokoa io Jesosy Kristy tompo andahoany ovakitsika koa hoe inona ny zavatra nitranga pasteur Alvarez mialohan'ny andraisanao fitenenana hoe inona ny zavatra nitranga ihany koa mialoha natao anatin'ny pasika satria tsika mantsy zany zao anatin'le fiomanana ny pasika fanontaniana mipetraka dia ny hoe inona ny zavatra tao rehefa pasika ny andro ato amin'ny jauna toko 12 jauna toko 12 manomboka amin'ny andiny voalohany raha zany pasteur avakiny azavady vakiko amin'ny anarany Jesosy manao hoe ary rehefa enemana no sisa tsy tonga ny pasika Jesosy dia tonga tao Betania zay nitoeran'ny Lazarosy ilay natsangany tamin'ny maty dia nanao fanatsahana ho an'i Jesosy tao izy ary Marta ny nanompo fa Lazarosy no anankiray amin'izay niara-nipetraka nihinana taminy ary Maria rehefa nakamenaka manitra nisy narda sady tsara no sarobidy lanjany iray livatra dia nanositra ny tongotry Jesosy sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany ary feno nianitry ny menaka ny trano ary Jodasy Iskariota anankiray tamin'ny mpianany ilay efa namadika azy nahoany io menaka io tsy namidy denari 300 ka nomena ny malahelo ary izy no lazany tsy noho ny fiahin'ny malahelo fa satria mpangalatra izy sady nitondra kitapoka naka zay tao anatiny de hoy Jesosy taminy avelao izy mba ho tahirizina ho amin'ny andro anamboarana aleviny io fa ny malahelo dia eto aminareo mandrakariva fa izao tsy mba ety aminareo mandrakariva io pasteur a akatoko ny pasika io fotoana io mialohan'ny nivadian'ny Jodasy
de nisy lehilahy vehivavy anankiray atao hoe Marie, tena mpanota be i Marie raha ny tantarany jerena, fa saingy izao rehefa tonga ny vanim-potoanan'ny Pasika, satria nahatsapa ny famonjena zay nataon'ny tompo izy, de nakamenaka manitra nisy narda sady tsara no sarobidy lanjan'ny ray livatra, de nanositra ny tongotra Jesosy sy namoaka ny tongony tamin'ny volontoany. De ny zavatra misy pasteur Alvarez eto menaka sarobidy izy io azo atao tsara ny mikompte ny valeuranyio, de raha koa tiatsika atao avadikitsika ariary io de mahatratra any amin'ny 27 millions FMG na 5 millions 400 ariary vola zany mahazo tomobile anankiray zany. De nefa nararany tamin'ny tongotry Jesosy le izy, de tsy vitany hoe nararany tamin'ny tongotry Jesosy, fa nararany de ambeo mbola ny foany tamin'ny volondohany ray. Iny moa le efa nolazantsika teto tamin'ny lesona farany na hoe ny volo ny voninahitry ny vehivavy, de efa meno ny fananany, nararany le fananany entina mankalaza an'le Pasika, de mbola nataony any ambanin'ny tongotry Jesosy ko ny voninahitry tena hoe anao Jesosy ny fiainako ray manontolo raha tsorona le resaky Maria, zany hoe mariky ny fiverenany teo anatrehan'i Jesosy Kristy tompo, de tsy mitondra ny tanam-polo izy fa mitondra menaka narda izy de aveo mbola ny voninahiny rehetrarehetra ihany ko mbola ny menany Jesosy nataony any tongotry Jesosy pasteur Alvarez. Raha ny resaka Pasika zay pasteur amresana dia verenako vakina le Kolontsaina voalohany toko fahadimy teo pasteur, Kolontsaina voalohany toko fahadimy andininy fafito izy teo, de zao mivaky ny teny manao hoe esorony masirasira ela mba hovongana vaovao ianareo arak'izay tsy misy masirasira anareo fa vaovony Kristy Pasika ho atsika. Andininy fahavalo, ka dia aoka isika anao andro firavoravona tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira lolopo sy faharatsiana, fa amin'ny fo tsy misy masirasira de fahadiova-po sy fahamarinana. Fahadiova-po sy fahamarinana. Ny Pasika pasteur dia tsy valim-potoana tsotra, tsy karazana fety tsotra tahaka ny fety mahazatra ny vanim-potoanan'ny Pasika, fa ny vanim-potoanan'ny Pasika pasteur anisan'ireo vanim-potoana lehibe indrindra sy goavana indrindra ato amin'ny tantaran'ny kristianina, na tany amin'ny testamenta taloha zany na ty amin'ny testamenta vaovao. Testamenta taloha moa dia efa araky ny nambaranao teo niainga tao amin'ny zanak'Israely nanomboka nitandrina izany Pasika izany, ary nandritra vanim-potoana maro dia nakalaza zany Pasika zany ny zanak'Israely. Fa rehefa tonga kosa Jesosy Kristy tompo de niseho tamin'ny endrika vaovao zany fankalazana zany, fa le vanim-potoana kosa nefa dia mitoetra trano ny vanim-potoanan'ny Pasika zay akalazantsika moa zany vanim-potoana Pasika zany atoato. Araky ty ten'Andriamanitra ty pasteur dia isorozy izy masirasira ela amin'ny alalan'ny fahadiova-po sy fahamarinana noentina manatanteraka lay Pasika. Nisy fanoharana andriam-pandresy Jesosy de niteny manao hoe raha ato tamin'ny ten'Andriamanitra tamin'ny Matthieu toko fahadimy ato andiny fahatelo amby roapolo, de zao voalaza ny teny ary am'izany raha mitondra fanatitra eo amin'ny altary ianao ary eo no mahatsiary fa ny raha lanao manana elo aminao de avelao amin'ny lohan'ny altara ny fanatitra ao ka mandehana aloha atao zay havananao amin'ny rahalanao, ary rehefa miverina dia voatery ny fanatitra ao. Misy fandraisany amin'ny Pasika ihany zany teny zany pasteur, satria zao takin'Andriamanitra mihitsy lay fahadiova-po, lay fahamarinana amin'ny fantanterana Pasika. Ny Pasika zany dia tsy fotoana tsy fanaovana kilalao ratsy, tsy fisotroana toka na fanaovana fandizana any amin'ny balina sanatry mivava, fa resaka toe-po fanajanan'Andriamanitra. Ka amin'ny fotoana io ianao no mitondra fanatitra, satria io mihitsy pasteur no vanim-potoana tokony anaterana fanatitra amin'ny vanim-potoana amin'ny Pasika io. De zay natonga an'Andriamanitra hoe raha eo anao matsiaro fa manana lahelo anao amin'ny rahalanao, ary zay le ahitoriana zao teny zao mialohan'ny Pasika mba hananatsika zay fahadiova-po zay, mba hahatonga atsika hoe ho akasitrahana ianao sy ny fanatitra zay hoentinao, diedien zao aloha de efa miomana sady ianao. Ary ny rahan'i Kristy araky ny tenin'ny pasteur teo hoe ny rahan'i Jesosy de manadio atsika mangataka miditra anatin'ny fibebahana, miditra anatin'ny fanoloran-tena ianao, de izay ianao mitondra fanatitra ao amin'ny andro Pasika io
de io zy ny ten'andriamanitra hoe ataovy loha zay isiny fahadiovam-po sy fahamarinana aminao hiavananao amin'ny rahalanao de vao manatitra ny pasika anao ny zavatra ohatra zao pastera tamin'ny amin'ny jona toko fahatelo amby folo ao jesosy kristy tompo rehefa avy nitoro filazantsara ao anaty vanim-potoana pasika ihany io genesis jona toko fahatelo amby folo rehefa hiditra amin'ny vaninandro pasika jesosy tamin'ny fotoana io dia nandeha tongotra ry zareo na de tety tanàna maro samihafa de tonga ary le vanim-potoana amin'ny pasika de rehefa reraka ny mpianatra nandeha tongotra de raha tena tokony ho izy amin'ny fotoana io de hoe maka rano mila misasa de hiditra am'le pasika zany nanaovan'andriamanitra pasika de nanomboka nanana hevitiana niavinavina le mpianatra tamin'ny fotoana io pastera hoe za ndray kosa aloha tsy anaiky aneriteno zany izy kosa nalasan'ny tongotry petery reo isy nalasan'ny tongotry jaune eo de fampivandravandra teo de samy naka ho azy teo inonao mihitsy mbola nisy zavatra nalotolotany amin'ny fony zareo teo fa jesosy tam'izay fotoana zay pastera de nitsangana de naka rano naneritena nampiseho mpianatra hoe ny vanim-potoana amin'ny pasika ane dia fahadiovam-po sy fahamarinana ilaina madio ny foa ilaina madio ny fisainana sy ny eritretra miala am'le fiavonavona sy firehariana de jesosy mihitsy no nalasan'ny tongotra tamin'ny fotoana io de ozy ny tompo hoe fantatrareo fa zay nataoko taminareo de ozy izy ny tompo hoe raha tsy manaiky ho dioviko nareo de tsy manana anjara amiko am'izao pasika zao ka izao vanim-potoana zao pastera de fampiomanana atsika sady hoe andao iroso mialoha amin'ny fibebahana amin'ny fialana amin'ny avonavona amin'ny fialana amin'ny falotompoa de nozao mba ahafahantsika miditra am'le pasika mba isiny voninahitr'andriamanitra mba tena hoe amin'ny fankasitran'andriamanitra tanteraka zany le fankalazana mpaka pastera zay le hoe manao andro firavoravontsika amin'ny mofo tsy masirasira dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana pasteur Alvarez araka ny efa nolazako teo moa zany dia ny sabotsy faraiky amin'ny telopolo ny volana mars amin'ity taona 2018 ity ny fankalazantsika ny pasika ary raha ny baiboly ny jerena dia miditra aorinan'izay ny andro firavoravona tao anatin'ny soratra masina matsy zany ny tena herinandro masina pasteur de aorina de ny manomboka ny premiera zany hoe ny alahady no andro firavoravona ary miafarana ny fahafitony volana avrily fahafitony volana avrily amin'ity vanim-potoana ity moa zany dia manetriketrika be ny famaranana satria ho ataontsika tsy amin'ny collision de Madagascar ny famaranana amin'ny 7 avril ho avy zao de fotoana ngeza be sy goavana zay no everika hoe raha manana programme ho any ampitany ranomasina ianao tsy ratsy zany raha manana programme ianao nde ho any faritany maro samihafa any ianao vakansa tsy ratsy zany fa lehibe lavitra mihoatra noho izany io herinandro zay ravoravotsika ao anatin'ny pasika io goavana be io na ny 31 mars na indrindrandrindra ihany ko ny famaranana ny asabotsy fahafitony volana avrily eny amin'ny collision de Madagascar tsonjombe io moa zany tsy resaka fiangonana tsika tsy manona fiangonana mihitsy hoe tsika no manao an'le izy fa tena mampianatra ny resaka ara-baiboly tsika eto pasteur Alvarez de hotoizako le zavatra nataonao teo hoe inona moa zany zavatra atao rehefa pasika ny andro dao ny amaky telin'andriamanitra anakira tsika satria atao amin'ny baiboly any moa zany ry avananao manamarina an'izay Deutéronomie toko fahaenina amby folo no iverenantsika kely eo amin'ny andininy fahaenina amby folo sy fito amby folo Deutéronomie enina amby folo andininy enina amby folo sy fito amby folo sy fito amby folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe intelo isan-keritaona ny lehilahy rehetra aminao no iseho eo natrehan'i Jehovah'Andriamanitra ao eo amin'ny tany zay fidiny dia amin'ny andro firavoravona finanana mofo tsy misy masirasira sy ny andro firavoravona manarakaraka ireo herinandro ary ny andro firavoravona fitoerana amin'ny ratsakazo ary eo ka tsy siseo foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehan'i Jehova fa ao ka samy mitondra fanatitra zay zakany avy araka ny fitahiany Jehovah'Andriamanitra ao zay omeny anao atao anatin'ny baiboly efa noazavana sy ny pasteur heritina teto maly de izao isan'andro Andriamanitra de miasa foana jereo tsara ny Genesis toko voalohany ray manontolo fa namorona izy ny andro voalohany de rehefa vita ny andro voalohany de izy manao hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara zany ny andro faharoa hitan'Andriamanitra fa tsara zany
ny andro fahatelo hitan'andriamanitra fa tsara zany, ny andro faefatra hitan'andriamanitra fa tsara zany, ny andro fahadimy andro fahenina tany amin'ny andro fahenina namorona ny olombelo izy hitan'andriamanitra fa tsara indrindra zany. Zany hoe isan'andro andriamanitra pasteur de manao zavatra izy. Fa tamin'ny andro fafito kosa de izy hoe fitsarana miasa izy andavanandro, fa ny asabotsy na ny sabata de manao zavatra izy ary mitondra fitsarana. Zany hoe misy zavatra tsy ho hitanao mihitsy amin'ny andavanandro fa ho hitanao amin'ny andro sabata. Zay le fomba fiasan'ny baiboly. De misy zavatra ndray nefany tsy ho azonao mihitsy andavanandro na ny sabata, fa misy le atao hoe voaloam-bolana. Ino moa fanazavantsika tao ny atao voaloam-bolana de le volana ao anatin'izy le maintimainty iny mihitsy, iny ny atao hoe voaloam-bolana. Ary zany ry havana no antony namorona an'Andriamanitra tamin'ny andro faefatra. Amin'ny andro faefatra Andriamanitra namorona ny masoandro sy ny volana de nataony ho famantarana amin'ny fotoana, andro, taona sy ny volana reo. Misy antony matoa Andriamanitra namorona an'ireo a. De isam-bolana ihany koa izy de manao zavatra. Ary zany koa no mahatsara an'le hoe manompo an'Andriamanitra isaky ny voaloam-bolana. Fa ny zavatra mampalahelo moa ty aoriana ny mpanompo sampony indray lasa ohatran'ny hoe tompon'le izy, fa ny marina Andriamanitra ny tompon'le voaloam-bolana na ny fotoam-bavaka isaky ny tsinam-bolana reny. Fa lasa ny mpanompo sampony indray manao an'le izy de isaky isam-bolana ny olona misy tromba na misy ana de lasa mandeha makany amin'ny doany de milomano any de raha ny amorontsiraka any moa zany ianao de mahita tsara mihitsy hoe rehefa isaky ny voaloam-bolana de ny mpanompo sampy any anaty ranomasina any izy a de manao fanatitra any. Manao fanatitra ny any sasany volamena ao nataony atsipina ny anaty ranomasina, ny any sasany tena vola mihitsy. Zany fomba fanao. De ny zavatra mitranga nefa pasteur Alvarez de ty misy fotoana ngeza be ato anatin'ny baiboly zay nolazany Jehovah Andriamanitra ray manao hoe intelo isan-keritaona, intelo isan-keritaona. De io intelo isan-keritaona io a ny voalohany amin'io de Pasika, Pentecoste ary lay fetan'ny tabernakla. Tsy miresaka n'izy anakoroa tsika aloha fa mbola ho avy ny fotoana iresana zany fa ao anatin'le Pasika tsika zao. De lay fetin'ny Pasika io zany lay ankalazaintsika ao anatin'ny faefatra amby folo ny volana Nisana na Abiba. Manao zavatra tsy mbola nataony mihitsy Andriamanitra rehefa Pasika, satria tadioany e pasteur tsy andro andavanandro tsotra na sabata na voaloam-bolana no nahatonga an' Jesosy Kristy tompo ho faty teo ambony azy fijaliana, fa andro Pasika tompoko, fotoanany Pasika nafatesany Jesosy. Zany hoe raha tsy nisy ny Pasika de tsy nisy ny famonjena pasteur Alvarez, fa sofa teo ny Pasika. Ary io no anisan'ny fanatitra lehibe zay nataon'Andriamanitra ray de nanolorany an' Jesosy Kristy tompo zanany. Amin'ny teny frantsay ny filazany azy de hoe sakrifisy. Tena natao sorona, tena natao sakrifisy mihitsy lay Jesosy Kristy tompo. Pasika ho atsika. Zay le hoe voavony Kristy, Pasika ho atsika. Anisan'ny fetika iza be io a, ara-tsaivana foana de hoe andro Pasika nanafahana ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta. Andro Pasika no namonjeny Jesosy Kristy tompo lay lehilahy jamba teo araka ny resantsika teo. Manao zavatra Jesosy de reo tsara. Tao amin'ny Pasika ao amin'ny jauna toko fahenina nakatoko ny Pasika tamin'ny fotoana io no naneho ny heriny lehibe mihitsy Jesosy ka nampitombo mofo 5 sy azan-drano 2 tamin'ny alalan'ilay zatovolahy kely nanana mofo kely sy azan-drano kely. Zany hoe ny Pasika de fitaom-pahagagana, fitaom-pamonjena, fa fotoana ny fampitomboana ihany koa, fotoana ny fampitomboana. Nefa ihany koa pasteur fotoana fanaovana fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra, fanatitra sakrifisy eo anatrehan'ny tompo. Jereo tsara ozy izy ny baiboly a eo amin'ny 9:1 tapany farany vakiko milamina tsara tsy misy diso. Ary aoko tsisy isy foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehan'i Jehovah, fa aoka samy anatitra izay zakany avy araka ny fitahin'i Jehovah Andriamanitra ao zay omeny anao. Zany hoe raha matsiaro anao fa notahina, raha tsy tahiny moa zany ianao de efa tsy tokony manao. Fa raha mbola notahin'Andriamanitra ianao, salama tsara, velonaina, manana tsara amin'izany oxygène tsara tarehy eto ambonin'ny tany zany, mbola afaka manompo an'Andriamanitra ianao. Na de klasen'ny firenena mikamba raha ho firenena fa 5 manitra indrindra era-tany azy Madagasikara, nefa firenena milamina raha ampitaina amin'ny any ivelany.
fitahiny zany za de misaotra an'andriamanitra amin'ny mahamalagasy misaotra ny tompo mihitsy fa tsy nataony tany iraka tany na tany liby na tany Syrie tany paster efa maty ohatra zay raha tany fa misaotra an'andriamanitra amin'ny mahamalagasy fitahina ngezabe ho amin'ny mahamalagasy ary fitahina ho anao ihany koa mahamalagasy anao de ozy izy mibaiboly ao koa raha kalazam-pasika ao koa tsisy eo foana eo anatrehan'i Jehovah tsy hitora fanatitra fa ao koa samy hanatitra zay zaka ny avy araka ny fitahiany Jehovah Andriamanitra ao fotoana ny fanatitra ny pasika fotoana fanaovana sakrifisy ny pasika zay mihitsy ny zavatra atao anatin'ny baiboly pasteur Alvarez ary raha ohatra hoe manindry an'izany tsika dia tsy miteny akory hoe eto aty ny fanatitra ao ny pasika tsy zay ny resakitsika eto fa samy makalaza amin'ny pasika daholo de atovy any amin'ny fiangonana misy anao any fa fampianarana fotsiny ataontsika eto de zay ny marina raha baiboly zay hoe fotoana ny fanatitra rehefa pasika ary Andriamanitra rehefa fotoana amin'ny fety ohatry reny de ozy izy manao hoe any amin'ny salamo fa 5 zay sa salamo fa 5 hoe angony eto amiko ny oloko zay manao fanekena amiko amin'ny fanatitra manangon'Andriamanitra zany amin'ny fotoana ohatran'io de miinvite olona izy manao hoe zay olona manao fanekena amiko amin'ny fanatitra angony eto amiko eto ho tahiko ho ambiniko ho tsofoko rano satria ny fotoana ohatran'ireny ihany koa de fotoana lehibe sy goavana andraisantsika tsodrano pasteur Andriany Alvarez mamaraparantsika ny fotoana pasika tahaka zao koa pasteur dia araka ny teninao zay hoe sady fanovozana hery ny fandrosoana ara-panala izy fa ny fotoana tahaka ny pasika tahaka zao koa pasteur dia vaninandro fanararaotana hoe iverenana amin'ny tompo indray re olona zay karazany hoe nankatsitsika re olona zay natsiaro hoe ohatra nisy fiemorana na fahavarim-barianana dia vaninandro pasika no vanim-potoana tsara indrindra anatonana ny tompo zava-dehibe le zavatra tenenao teo pasteur hoe ary manaitra le hoe aoka samy mitondra fanatitra araka zay zakany araky ny fitahiany Jehovah Andriamanitra ao zay nomeny anao Andriamanitra aloha zany pasteur de manome antoka ty mijerevana hoe miomana fa tena hitanao marina tokoa ary tena marina io tenin'Andriamanitra io ary tsisy diso ny olona zay azo lazaina hoe tratry ny fankatsiatsiahany ara-panahy fiemorana dia occasion opportunité tena mety zao pasika izao ho anao zay mety misy olona angamba pasteur izay taibebaka izy mety nisy olona nanao vandratsy tany aloha tany mety hoe ny ray aman-dreny nanao vandratsy nefa izy natsiary hoe tompo tena tsy mety ny zavatra nataoko tamin'ny ray aman-dreny tany aloha tany kanjo reo ray aman-dreny teo ohatra hoe efa tsy eo tsony na le olona zay nanao vandratsy mety efa tsy hita amin'ny masontsony ary taibebaka satria vanim-potoana lehibe ho any pasika hoe fotoana fiverenana indray ao amin'ny tena herim-panahy sy fivoazam-panahy ivanim-potoana pasika io satria lehibe loatra ivanim-potoana io dia raha tsy hitanao zay fomba ahafahana mibebaka dia fotoana fanonerana ny fibebana tokony natao tamin'ny olona nefa tsy vita intsony de fotoana fanonerana tompo pasteur io fotoana ny pasika io zany hoe raha misy olona zany tokony bebahana fahotana tokony bebahanao misy ota tokony ifonanao na tsy aro tany aloha tany ianao hoe nisy alatra nataonao tany aloha tany tsy afaka iverina ifona ho an'ny olona intsony ianao ny orinasa intsony de vanim-potoana ny pasika io vanim-potoana fampihavanana indray vanim-potoana fanaovana dingana indray pasteur ary marina mihitsy le teninao teo sy nitsoratra masina vakinao hoe fitondrana fanatitra ka na fanatim-panoerana noho ny fahotana zay vitanao izay mendrika an'le Andriamanitra akory tsy vidina amin'ny alalan'ny vola fa fanehoana efa nampianarana teto za fanatim-panoerana zany fanehoana fiekekeloko fanehoana fibebana erika hita maso hanehoana fa tena verina amin'Andriamanitra ary makatoan'Andriamanitra marina ena raha zay faharoa pasteur de zao ny vanim-potoana pasaka tahaka zao dia retour en force ho an'ny olona mangatsitsika eo izy satria dia azo lazaina hoe raha tenako manokana de nisy fotoana pasteur efa nambaranao teto moa de ambarako ndray zany izy teo adinidiniko izy ty fa apatsahivon'ny tompanala izy nisy fotoana tenako nangatsitsika tamin'ny fanomponan'ny tompo misy fotoana zany ohatra somary ny recul niembotra kely zay ohatra varimbarina de mba niezaka ihany hoe ahoana zany ny fomba iverenako amin'ny tompo de araky ny teninao teo pasteur soa ihany fa nisy vaninandro pasika fa tsy tafaverina tao amin'ny tompo ny rehatra indray folo taona lasa mahery zay raha sy tamin'ny vaninandro ny pasika tahaka an'izao ka ny vaninandro ny pasika tahaka an'izao pasteur dia
misy etsika goavana be ho ataon'andriamanitra amin'ny vanimpotoana io matoa Kristy Jesosy no vonoina tamin'ny andro Paska de tena misy dikany lehibe amin'ny tantara ray manontolo tantarany tany sy ny lanitra de misy dikany koa ty Paska taona 2018 izay ianao zay malalaka ty fotoana ty na iza na izy ianao na ahoana toerana misy ianao de fotoana zao re olona fanararaotana mihitsy fotoana zay anaovana dingana ara-panahy fandrosoana ara-panahy anatanjanana ara-panahy ndray pasteur Tovinarivotra maro eny tompoko tapitra moa ny fotoanantsika raha hofitiniko pasteur Alvarez dia ny faraka amby telopolo ny volana marsa no daty voatondro ara-baiboly ankalazantsika ny Paska ny 18 mars moa zany ny voalohambolana ny fanandrify amin'ny taom-baovao malagasy izy io fa ny 31 mars ny Paska ary dia orinan'izay ny andro firavoravona lehibe amin'ny fahafito ny volana avrily dia ho faranana fomba netriketrika etsy amin'ny Coliseum de Madagascar etsy Atsonjombe izay fankalazantsika ny Paska izay fa de andao hivavaka aloha amaraparana an'ity fotoana ity. Andriamanitra ray eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy mba afaka nanapitana zany fampianarana izany. Afapo zay aloha tompo tamin'ity andro roany ity na de neverinay aza hoe misy ihany ny tsy feno kanefa dia azo antoka fa ny fanano masina no amen'ny banga rehetra zay tsy feno amin'izany fampianarana zany ka nazava ny saina sy ny fony reto mpiaino reto voavono Kristy Paska ho anay hitondra famonjena ho an'ny izay mihevitra ny tenany mbola ao anaty aiziny zany tompo fahazavana lehibe ary fitahina satria raha jerena amin'ny baiboly de tamin'ny andro Paska no nitondranao ny trosanay ny fahafambaraka ny fitanjahana tamin'ny andro Paska nitondranao ny ozona nitondranao ny fahotana ny babenao tompo malala ny latsa sy ny eso rehetrarehetra zany hoe ozy ny soratra masina manao hoe kotsony meny maimaimpona miaraka amin'ny kova ny zavatra rehetra vita tompo malala ny famonjena vita ny fanafahana ary voaforafo izahay noho izany fotoana amin'ny Paska izany ka dia misaotra anao ny amin'izany taridalana mahagaga zay ataonao zany misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen amen eny tompoko zay ny fotoanantsika editra ao amin'ny bokyny Genesis toko fahavalo ambin'ny folo ndray tsika aoriana kely satria mianatra ny toko fafito ambin'ny folo moa zao tsika ny laharana 033 24 543 06 no azahoanao mandefa SMS tsy hoe atsona akory fa SMS numéro an'ny pasteur Frédéric Randria miakatra tontolo janahary izy io ary ny 034 04 362 67 ny 034 04 362 67 io ndray de numéro an'ny tenako voaraiko tena ty amiko mivantana mihitsy ndray io no andefasanao SMS ihany koa ao anatiny zany rehetrarehetra zany de mba tsy atsona fa andefasanao SMS raha ohatra hoe misy vavaka tianao angatahana de hoentinay mbavaka ianao raha misy fanampanazavana satria mety misy fanampanazavana tianao mba hoe fa maninona no tsy ampy an'izao izy de azonao atsofoka ihany keo satria miara-mianatra tsika zay fotsiny zany atony karazana porte parole fa miara-mianatra tsika rehetrarehetra misy ihany keo fijoroana vavolombelona zay ny overinao hoe tokony atao ho fampahirezantsika ny mpiaino sy ny mpijery dia azonao atao ihany keo fanamafisana kely de izao ity fandaranty ihany keo de raisinao isanandro ao amin'ny onjam-peo ny Amitié FM 93.8 isanandro amin'ny enora latsaka fahefany maraina sy amin'ny fitoora mahery eo isanandro ny tompo hitantsika pasteur Tovinarivo niaraka tamin'ny pasteur Andrianiaina Alvarez tainy Jesosy tompoko tainy tompoko